Falmarabatsika rehetra manaraka ny fandarana tolotra sy Tinady eto amin'ny televiziona malagasy amin'ny tia an'io asainy ampiavana isika rehetra anaraka ny fandarana hatramin'ny farany indray ko satria avy niatrika ny fifidianana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina isika tamin'ny alarobia lasa teo dia andeha isika hiresaka mahakasika ny tanàna tsara indrindra ato anatin'ny tolotra sy Tinady anio. Isa-taona manko dia misy ny fikilasiana ireo tanàna izay tsara indrindra manerana izao tontolo izao. Tanàna mahery ny 500 no dinian'ny cabinet américain iray antsoina hoe Mercer. Izy ary no tanàna tsara indrindra eto ambonin'ny tany, tsy hoe tsara indrindra amin'ny endrika amam-bika ihany fa tsara indrindra ihany koa amin'ny tolotra izay omeny ny mponina ao aminy. Marobe ny masontsivana na ny critère isafidianana izay tanàna tsara sy mendrika indrindra izay andeha ary hojerentsika ato anatin'ny fanadihadiana hoentin'ny Joara Voajanahary hoe iza sy ohatry ny ahoana ny tanàna tsara indrindra manerana izao tontolo izao. Sivy amby telopolo no isan'ireo fepetra apetraka mialoha. Ao ny momba ny fitateram-bahoaka, mahafa-po ny mpandeha ve izany? Ara-potoana ve ny fandalovan'ny bus iray na ny métro amin'ny arrêt iray? Momba ny famatsiana herinaratra, ao koa ny momba ny tontolo iainana. Io moa dia tena olany tanàn-dehibe rehetra vokatry ny loto ateraky ny orinasa, ny loto ateraky ny setroky ny fiara. Misy faritra maitso ve voakarakara ao amin'ilay tanàn-dehibe iray. Fepetra iray lehibe ihany koa ny amin'ny fandrofana ny fako. Makarary andony mpitatana tanàn-dehibe rehetra eto ambonin'ny tany io resaka fako io. Fa ao koa ny toerana fialan-tsasatra na fialam-boly. Jerendry zareo koa ny fifandraisan-davitra, ny télécommunication mandeha tsara ve? Ka na samy ao amin'ny tanàna lehibe iray aza, mifanalavitra ihany ny mpianakavy satria malalaka ny tanàna. Efa miteny be amin'izao fotoana izay ny resaka wifi maimaimpona eraky ny tanàna. Santionany ihany ireo fepetra samy hafa voatanisy ireo. Fa dia nivoaka ary zany ny fikilasiana ny tanàn-dehibe tsara indrindra sy mateonina tamin'ity taona 2024 ity. Voalohany ary i Vienne, renivohitry Autriche. Efa tao anatin'ny 10 taona i Vienne zao no voakilasy ho tanàn-dehibe tsara sy mateonina indrindra eto ambonin'ny tany. Lafatra ilay tanàna milamina tsy misy ohatr' zany. Ny fipetrapetraky ny trano, ny foto-drafitr'asa samy hafa tsy mifanelingelina velively. Ny fitaterana misosa ka nahatapitrisany isan'andro aza ny olona mifamezivezy ao Vienne dia mirindra, tsisy mifanitsakitro zany. Ny filaminana tsy tenenina intsony. Tsy fantatry ny Viennois zany hoe alatra, sitomahery, mpanendaka, fa andro aman'alina mihitsy dia milamina ary mandava-taona. Ny toeram-pialam-boly feno ao Vienne, ny cinéma, ny théâtre, ny trano fampisehoana, ny musée sy ny sisa. Izany no Vienne, renivohitry Autriche, tanàn-dehibe voalohany mateoniny eto an-tany. Faharoa i Zurich any Suisse, milamina be koa. Tsara dia tsara ny fitandronan'ny fahasalaman'ny mponina ny Zurich. Mandeha araky ny ilana azy ny fampianarana, ny fitateram-bahoaka tsisy ohatr' zany, fa olana ho an'ny Zurich fotsiny ny embouteillage. Tanàn-dehibe telo no miaraka amin'ny tana ny laharana fahatelo. Vancouver any Canada, tanàna kilasiana ho tsara indrindra any Amerika Avaratra. Munich any Allemagne, be mponina fa mirindra aoka zany ny fiainandry zareo Munichois. Ary Auckland any Nouvelle-Zélande. Io mba tanàn-dehibe aty amin'ny ilabolatany atsimo, mitana toerana farany ambony ohatr'izao. Mitana ny lalana fahaenina i Düsseldorf, tanàn-dehibe any Allemagne. Mampiavaka azy ny trano fonenana, mora dia mora ny ofany nefa raitra dia raitra, ostandinina daholo. Fahafito mbola tanàn-dehibe any Allemagne ihany, Francfort.
mahasarika sy mahaliana ny firindrana trano miezinezina ao Francfort fa nindrikelo ho an'ny Francfort be setroka mandoto tontolo iainana no ireo orinasa marobe ao aminy. I Copenhague no fahavalo. Copenhague renivohitry Danemark any avaritry Eropany misy azy any amin'ny Scandinavie zany. Tsara ny firindran'ny fiainana manokana sy ny tontolon'ny asa any Copenhague satria tsara ny fitsaboana, tsisy olana ihany koa ny fitaterana. Genève any Suisse no fahasivy. Tena zara fa misy olana ny tontolo iainana any aminy. Feno zava-maitso, tsisy manetroko zany ny fiara ao Genève fa avy hatrany de voasazy tsy mahazo mandeha ao tanàna ny fiara midona tsetroka na kely monja aza. Fa mbola ny Suisse ihany koa ny fahafolo i Bâle. Malaza amin'ny zavatra maro i Bâle, ny trano fonenana moderna be, ireo centre commerciaux maro malaza be, ny toerana akalamanjana sady maitso no madio no milamina. Fa olana ho an'ny Bâle dia tsy be fiaramanidina iraisam-pirenena loatra tonga sy miainga ao aminy. Io moa de tsara ny marihana fa saika ny tanàn-dehibe any Suisse no tsy de miraika loatra amin'izany resaka aéroport zany. Aleondry zareo tandrovina ny tanàna ka dia i Genève ihany ny tena isiny ny fifamovozana anabakabaka iraisam-pirenena ny Suisse de mandeha fiarakodia na fiaran-dalam-by raha ho any amin'ny tanàna hafa. Miroborobo be moa ny fitaterana any Suisse ka tsy olana aminy ny mandeha miala ao Genève makany amin'ny tanàna hafa. Ireo no tanàn-dehibe folo farany zay mahate olona indrindra araky ny ty fanadihadin'ilay cabinet Mercer Amerikanina ity. Aiza ho zary Antananarivo, hany tanàn-dehibe no tsy diandry zareo teto Madagasikara. Any amin'ny laharana fa 410 no misy ny renivohitry Madagasikara i Antananarivo. Eo alohantsika ohatra aty Afrika dia i Douala any Cameroun, Dar es Salaam any Tanzanie, Abidjan Côte d'Ivoire, Abuja Nigeria. Maharesatsika daholo reo. Fa mba voatsika kosa aloha ry zareo ao Bangui ao amin'ny République Centrafricaine, na ry Bamako any Mali, na ry Ouagadougou any Burkina Faso. Aty Afrika de i Le Cap, Durban ary Johannesburg ao Afrika Atsimo no mahazo toerana ambonimbony amin'ilay filaharana. Dia ao koa i Casablanca sy Rabat any Maroc. Fa i Port-Louis ao amin'ny Nosy Maurice no tanàn-dehibe aty Afrika mitanany lohany. Tsara mihitsy zany i Port-Louis aty Afrika. Am'izao akatoko ny fifidianana be ny tanàna eto amintsika zao de mety anaitra ny candidat-pifaninana ihany ty resaka fametrahana ny tanàn-dehibe samihafa ity sy mba hanarenany zareo hoe Antananarivo. Tsy tanàn-dehibe tsotra fotsiny ny mantsy Antananarivo fa sady renivohitry ny firenena mihitsy. Marina aloha fa miankina amin'ny fandroson'ny firenena ny mahatsara na maharatsy ny tanàna, ary dia voaporofo zany amin'ny filaharana voatanisanisantsika teo. Ny firenena manan-karena de milamina ho azy, tsara avokoa ny tanànany aminy. Fa tsy midika koa nefa zany fa hoe rehefa mahantra de maloto, rehefa mahantra de mikorotana, na rehefa mahantra de gaboraraka. Toe-tsaina io fa tsy vola fotsiny. Zay zany mahakasika ny tanàna tsara indrindra manerana izao tontolo izao iny miny izay efa betsaka ny lesona azontsika tsoana amin'ny fitantanana ny tanàna indrindra amin'izao hoe atsika avy ny fidy be ny tanàna izao. Fa zanam-pandarana faharoa dia ho resantsika dia andeha ho any Kenya isika satria misy vaovao lehibe amin'ny sehatry ny toe-karena tany an-toerana nefa vitsy ny haino aman-jery izay niresaka izany satria nanomboka nanondrana sultany i Kenya, sultany Roetsy Barilla no
no nivoaka tao Kenya tamin'ny volana Aogositra izay novidiany zareo sinoa izy io ary naondrana tany Malaisie. Isan'ny fiarikarena vaovao ho andry zareo ao Kenya ao izay famokarana sy fandranana soltany izay fa ny fizahantany aloha zany no tena hoe iodinany ny toe-kareniny ity firenena ao Afrika ity. Jara voajanahary hatrany no hitondra amintsika ny Antsipriana izay. Taona vitsy monja no nandehanany resaka fa misy soltany ao Kenya dia izao lasa isan'ireo firenena mpanondrana soltany izy. Tamin'ny taona 2012 tokoa mantsy no nahalalana fa misy pétrole ao amin'ny province ny Turkana any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Kenya any. Ny orinasa britanika Tolotra Oil no nahita izany ary nanomboka avy hatrany ny asa rehetra. 7 taona monja taty aoriana amin'izao 2012 zao dia manondrana soltany President Kenya. Uhuru Kenyatta symbolically Marina aloha fa started the mbola pumping of kely crude ilay oil soltany with one of the ahondrana. trucks transporting Roetsy 2,000 baril barrels monja to the ny coast, vokatra about voalohany 1,000 izay kilometers naondrana. away. Ny filohan'ny Kenya Uhuru Kenyatta mihitsy no tonga tao amin'ny seranatsambo ny Mombasa nanatrika fiainganiny ilay soltany voalohany. Orinasa sinoa iray China no nividy an'io roetsy baril io 12 millions de dollars no nividianana azy ary any Malaisie no nalefa ilay soltany. Ao amin'ity province ny Turkana ity hoy isika no misy ny soltany Kenyan. Faritra tena ngazana dezaka be. Tsy maintsy taterina amin'ny camion aloha ny soltany amin'izao vokatra voalohany zao rehefa andeha hiazo ny seranatsambo ny Mombasa. 10 kilometatra ny lavan'ny lalana amin'izany satria Mombasa moa dia aty amin'ny faritra atsinanan'ny Kenya manamorona ny ranomasimbe Indiana. Raha ny tombatomban'ilay orinasa britanika Tolotra Oil dia hatrany amin'ny 560 millions de barils any ny tahirin-tsoltany ao Turkana. Ary satria moa lafo ny fitaterana antanety avy ao Turkana makany Mombasa seranana tsy maintsy anoranana ny soltany dia mbola niferana aloha ny vokatra. Fa efa mandeha kosa ny asa fanorenana fantsona lavabe oléoduc miainga ao Turkana makany amin'ny seranatsambo izay anoranana azy. Any amin'ny taona 2013 any no everina fa ho vita io fantsona lava de lava io izay irefy 700 kilometatra miaraka amin'ny fahavitany ny seranatsambo vaovao ao Loma tanàna hafa indray zany io. 1 milliard de dollars no sandan'ny fanamboarana an'ilay fantsona sy ny seranatsambo vaovao. Amin'izay vao tena iroborobo ny varotra soltany sy ny fanondranana azy avy ao Kenya. Ray hetsy baril isan'andro ny soltany everina fa hivoaka avy ao Kenya manomboka amin'ny taona 2012 io. Tsy mikely soroka mihitsy ny mpitondra Kenyanina manafaingana ny asa rehetra. Marina ny azy ho afaka ny fahantrana hoy ny filoha Kenyatta mieboebo ary faly ery ary efa miantso sady ary izy an'ireo kompania tsoltany goay be maneran-tany mba ho tonga ifampiraharaha aminy. Ary tsy izay ihany, efa vita sahady amin'izao fotoana izao ny fitsinjarana ny vola miditra amin'ny Kenya vokatra ty fanondranana soltany avy eo amin'ity. Ady hevitra lavabe moa tao Kenya tamin'ny fitsinjarana ny vola miditra satria naka ny lesona tamin'ireo firenena afrikanina hafa ny mpitondra Kenyanina. Ny firenena afrikanina hafa toa andry Nigeria sy Angola samy mpamokatra soltany sy mpanondrana kanefa mantra. Mahagaga tokoa aloha fa mpamokatra sy mpanondrana soltany Nigeria sy Angola saingy mbola ao anaty fahantrana ny vahoaka hatramin'izao. Ao Kenya ary dia tapaka fa ny 5.7 isanjaton'ny vola miditra avy amin'ny alalan'ity fanondranana soltany ity dia ho lasa
ao anaty kitapom-bolam-panjakana ny 570 isan-jato. Ny 20 isan-jato kosa dia ho lasan'ny province ao Turkana izay misy ny vokatra, ary ny 5 isan-jato sisa dia ho an'ireo vondron'olona ifotony madinidinika ao amin'ity province ny Turkana ity. Zay zany ilay fitsinjarandro zareo ary efa nifanekeny izy mianakavy. Amin'izao fiandohan'ny fandroanan'ny Kenya Sultan zao aloha dia mbola tsy afaka iantehitra amin'izany loatra ny toe-karendry zareo. Mbola kely aloha ny vokatra miainga amin'izany. Fa ny seha-piariana mampandeha ny toe-karena keniana dia maromaro. Ao ny fizahatany vokatry ny safari, ao moa zany ao Kenya misy ny safari, ny fambolena kafe, ny fanondranana ny kafe efa voahodina. Ohatra fotsiny ao Kenya ange no mamokatra ny kafe sady manodina azy ireny ho lasa Nescafe izay jifain'ny mpisotro kafe eto ambonin'ny tany. Tahaka izany ihany koa ny voninkazo, raha tsy teny afa-tsy ny rose. Ny rose fotsiny dia manondrana 100 tapitrisa rose isa-taona i Kenya, ary misy karazany 7 ny rose izay ahondrany Kenya alefa any Europa hatrany États-Unis hatrany Rosia. 100 tapitrisa isa-taona, ary dia isan'andro misy asa be momba nyty resaka rose ity. Dia izao indray zany iampy fanondranana sultan ny toe-karena keniana. Kenya izay tsy lavitra antsika, sao dia tokony ho alaitahaka. Fanadadiana farany hoentina eo anareo atao anatin'ny tolotra sy tinady amin'ity androany ity dia iresaka mahakasika ireny entana halatahaka na entana contrefaçon hoy isika tsy zoviana amintsika eto Madagasikara izany satria eto amintsika dia betsaka ny mivarotra ireny entana sous licence entana contrefaçon ireny. Fa ho an'ny any Frantsa dia tena entitra ny fitondram-panjakana amin'ny fanaparitahana ireny entana contrefaçon ireny. Eny an-tsena misy ny brigade izay tena masika tokoa ary mitsongodi an'ireo mpivarotra eny an-dalana rehetra eny izay mivarotra izay entana halatahaka izay. Entitra izy ireo satria mamono ny toe-karena ny fivarotana ireny entana halatahaka ireny satria mamono izay ilay orinasa sy ny famoronana nataony orinasa. Ny famoronana manko dia nandaniana vola be izy ireny, nandaniana rondoa izy ireny, nandaniana fotoana ary amendrika arovana izany famoronana izany ka tsy tokony atao ny entana contrefaçon na ny entana halatahaka. Ka izay no isamboran'ny brigady ao Frantsa izay mpivarotra mivarotra n'izany entana contrefaçon izany. Andonge raha antsika akaiky atao anatin'ity fanadihadiana ity ny mahakasika an'izay entana vaovao ireto potehana ireto: kiraro, sigara, ranomanitra, fanafody sy ny sisa. Potehina eto avokoa rehefa entana contrefaçon na entana marika halatahaka. Entitra eto ny fanaraha-maso. Entana halatahaka 7.5 taona izay no potehina ho lasa vovoka teto hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024. Voakasiky ny halatahaka marika daholo ny sehatra rehetra hoy ity tompona andraikitra ity. La contrefaçon touche tous les secteurs d'activité et la contrefaçon de chaussures est un des piliers où les organisations criminelles exercent leur pouvoir. C'est une lutte sans fin. Indrindra ny kiraro izay tena ilofosan'ny ady amin'ny contrefaçon ao Frantsa. Asa iandraiketanizm rahalahy ireto isan'andro ny manao savahao eny an-tsena. Ny situna ny masina izy ireo teto ireto ranomanitra ireto. Raikitra avy hatrany ary ny fanadihadiana. À bon prix. Ça, c'est des vrais chefs après le reste là, c'est des vrais. D'accord. Vous avez les factures justement Les factures, c'est que de temps en temps ils m'en donnent, de temps en temps ils m'en donnent pas. Vous achetez où? J'achète à Aubervilliers. À Aubervilliers. Mora lavitra noho ny vidin'ny marika tena izy ilay ranomanitra. Manizingizina moa eto ilay tompony entana fa marika tena izy ireo.
Tsy resy lahatra ireto mpiasan'ny ladoany izay mpanaramaso ka Direction la nentina ho camionnette du atao propriétaire fanadihadiana des ireo parfums. entana tsy nijanona teo Les ny douaniers vont y fanarahamaso faire une fa autre nitohy découverte. tany amin'ilay fiaran'ilay mpivarotra nahitana entana halatahaka hafa maro ihany koa tao toa ny kiraro. Les Easy Boost. Ah, et même les petits sacs avec. Vao nijerena ny finosan'ireto kiraro ireto dia hitan'ilay mpiasan'ny douane fa marika tsy izy ilay tenisy. Tonga taty amin'ny brigade dia nisaina ireo entana halatahaka namidiny ity mpivarotra ity ka nahatratra 700 misanda 7,3 euro. Lamandy amanarivony euro ary mampigadra 3 taona an-tranomaizina ny fivarotana entana halatahaka na Contrefacon ao Frantsa. Rehefa nojerena ny ato tantaratasy dia tsy mbola nanandrara teny amin'ny fitsarana ity mpivarotra ity ka lamandy 700 euro no tsy maintsy nalohany ary mazava ho azy no giazana ireo entana Contrefacon ireo. Tamin'ny taona 2014 entana miisa 5 tapitrisa mahery no nogiazan'ny brigade miady amin'ny entana halatahaka tao Frantsa. Fantatra fa ireo entana hamidy amin'ny internet no tena betsaka tratra amin'izany. Finosan'entana miisa 9 isan'andro no migadona eto amin'ny serana mpiara-manidiny no Roissy. Sokafana eto izay entana mampiaya arakaraka ny toerana ny aviany sy ny endrika ilay finosan'entana. Mbola mandalo fanaraha-maso ny solosaina indray avy eo. Giazana avy hatrany eto izay entana mampiaya. Louis Vuitton, qui sont prêts à être montés soit sur des vêtements, soit sur des sacs. Ici, c'est surtout de la maroquinerie, des sacs Vuitton et beaucoup de chaussures. Un peu de toutes les marques. Ny kiraro ny tena betsaka amin'ny Contrefacon tratra. Angonina eto amin'ity efitra ity ny entana halatahaka izay tratra mandra-piandry ny famotehana azy. Ce sont des colis en provenance de Chine. C'est des toutes petites sommes, ce sont des colis qui sont assez représentatifs du e-commerce. Quand vous achetez sur Internet toutes les babioles que vous pouvez trouver sur tous les sites et les marketplaces, les personnes qui achètent ou les personnes qui expédient, évidemment, comptent sur l'ensemble de ces volumes et ces millions de paquets qui arrivent pour, d'une certaine façon, passer au travers des contrôles. Entana halatahaka miisa 10 hetsy sy 2 tapitrisa no tratra teto amin'ny serana mpiara-manidiny Roissy tamin'ny taona 2014. Entana avy amin'ny varotra amin'ny internet ny 300 izay. Mino izay efa nahalinanareo ireo fanadihadiana telo izay narahantsika tato anatin'ny tolotra sy Tinady tamin'ity androany ity. Mangasitraka feno antsika rehetra amin'ny herin'ny androany dia fanadihadiana mahaliana sy mahafinaritra hafa indray no entina eo anareo ato anatin'ny tolotra sy Tinady hatrany. Isorantsika Fanirikeliny naka ny sary Ijoara Voajanahary kosa izay mpamokatra izao fandaharana izao. Mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny herin'ny anito izao indray ary tompoko.